Asan'ny apôstôly toko voalohany. Fanirahana mitory ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Fampanantenana ny hiaviany fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny 9. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy, rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny jaliany fa velona izy, ka niseho taminy 40 andro izy, ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara niangona teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no hampodinao ny fanjakana ao amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana izay efa nitendren'ny Ray amin'ny fahefany ihany, fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria, ary hatramin'ny faran'ny tany. Jesosy nakarina any an-danitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 7 hatramin'ny 11. Ary rehefa nilazany Jesosy, dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy, ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Fivoriam-bavaka tao an-trano ambony. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 12 hatramin'ny 14. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'ny Jerosalema, araka izay mety haleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, zanaky Alfeo, sy Simona Zelota, ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetr'ireo niray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Toriteny voalohany nataon'i Petera, Matia voafidy hisolan'i Jodasy. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy 15 hatramin'ny 20. Ary tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony ho 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe, ry rahalahy, tsy maintsy no tanterahina ilay tenin'ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona nisambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany, ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambiny fahotany, ary potraka ny ankohoka izy, dia vaky ny kibony, ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerosalema izany, ka ny anaran'izany saha zany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahan-rà. Fa voasoratra eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe, aoka ho laony fonenany, ary aoka tsy hisy olona honina ao. Salamo 7:20, 15. Ary koa,
aoka ho lasan'olo-kafa ny anjara raharahany. Salamy 7:1. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teo amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo, hatraminy batisany Jaona ka hatraminy andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony nitsanganany. Ary nanokana roalahy izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto, ary Matia. De nivavaka izy ka nanao hoe, ianao Tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, asehoy izay nofidinao amin'izy roalahy reto, mba hahazony anjara amin'izao fanompoana sy maha-apôstôly zao, izay nialan'i Jodasy hankanesany any amin'ny fitoerany. De nanao filokana ho azy izy, ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 12. Ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava, tafangoneo amin'ny fanatrehanao, antony fitiavanao tsy misy fety. Anao ny tena sy hafa, rilay pahary tsy to, halleluja. En voninahitra sy azy, rilay mpamonjy tsy to, halleluja. Anao ny tena sy hafa, rilay pahary tsy to, halleluja. En voninahitra sy azy, ho anao ry mpamonjinay, alleluja. Namiratra taminay ny tavanao, riray ny fahasoavana feno fiandrianana, tao amin'ny Jesosy zanakao, ny fanahinay no tahina mitsaokanao. Anao ny tena sy hafa, rilay pahary tsy to, halleluja. En voninahitra sy azy, rilay mpamonjy tsy to, halleluja. Anao ny tena sy hafa, rilay pahary tsy to, halleluja. En voninahitra sy azy, ho anao ry mpamonjinay,